Miarabatsika iaby raha ilainareo fanampira-piasia avao toy. Voalohany aloha hanomboako azy, isaro bevata etoa ho antsika iabiaby zay naneho fanohana tamin'iny arrestation nahazo an'ny colonel Fanampera iny. Nampiseho ny hevitsinareo na tsy nisalasala nanambara fa ny maharary anay, maharary andreo koa, ka nanao an'izao hoe on est avec toi, on est derrière toi. Tsy normal le raha mahazo an'ny colonel Fanampera toy arrestation nahazo azy toy sy ny sisa iatsika mahay moa fa niboaky colonel Fanampera amin'ny lera anaovako ny vidéo toy ary nahazo sazy mihantona telo taona na 3 ans de sursis zay niazo zany. Ka tsy haiko ny tsy saotra antsika iabiaby nampiseho eran'ny Madagasikara na eran'ny Toliara hoe manohana antoy olobe, manohana antoy officier en tout cas ex-officier, ancien officier supérieur na officier à la retraite toy zay tsy nisalasala nampiseho ty hevitsiny, nampiseho ty tsy faninkeny amin'ny fipetrahany le société base Toliara. Maro ny lo nandray anjara tamin'ny niseho nandray anjara nanday ty anjara brikiny tamin'ny raha mahery zay nahazo azy tamin'ny toy arrestation toy tamin'iny fazy abiaby jusque nahabototry azy iny. Maty nampiseho isaroka toa bevata ny Kradoi zay tsy niala mihintsy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany amin'ny fanampia any colonel Fanampera. Isaroka toa koa ireo foko maromaro aleo tsy tonomiko etoa satria manjary tsy tiako hanilikiliky ny sasany zay nandray anjara koa nefa tsy ho voatono, fa ireo foko abiaby zay nandray anjara tamin'ny fanohana, tamin'ny fametraha pression ny fitondrana mba tsy hampisy sazisazy mivila. Iaratsika mahay fa le karazana sazy sursis de fanampenam-bava satria manakory, satria forcing ny teanjozy hatao amin'ny fametraha io base Toliara io. Na ny olo zay nivola raha, nivola hoe base Toliara io mainty, androany mivola hoe foty, mbo anisan'izay tratsiny pression zay. Pression amin'ny fomba maro, pression amin'ny fampigadra, araky hitatsika natao amin'ny colonel Fanampera, pression arabola ho an'izao fanandramby vola ireo zay malakilaky tana amin'ny fandrambesa vola, pression koa morale, pression politique, pression iaby io. Ka fanampenam-bava toy sazy mihantona toy tsy misy ankoatrin'izay mba tsy hafahan'ny le olo manao fampisehoan-kevitry mikasika an'itoy base Toliara. Etoa base Toliara ataotsika hoe gnany Toliara, fa io fametraha projet tsy amin'ny tokony huy, tsy firarahia ny hetahetam-bahoaky, ny faniriam-bahoaky, ireo karazana projet ireo de misy maro. Enan'izao tsika hitatsika amin'ny nosy sakaty any ampiala baka anatin'ny nosy io ao ny vahoaky zay mipetraka ao fa ela nohony hoe tsy fanana taratasy na tsy fisiany taratasy ara-dalàna amin'io resaky io. Nefa laha ntiatsika le droit coutumier de manome alalana mazava soa any olo zay mipetraky tao hatramizay de génération en génération hipetraka amin'io tany io. Androany ampiala reo olo reo atao sestany amin'ny tany hafa zay tsy misy idirany amin'ny nitomboany le fianakavia, amin'ny ty nivoariny le fianakavia baka an'izay fa apetraka aty satria manam-pahefa afaky manindritindry, afaky miimposer zay raha tiandrozy hatao, tsy ampanaraha ary tsy ampirarahia amin'ny le olana misy amin'ny vahoaky. Iaby re zao ankoatsy ny problème fa misy etoa zay ataoko hoe ampolipolitsika sanandro, ny délestage, ny fahatapahany rano, ny tsy fahandriam-pahalemana, enan'izao miaramila ny force tsy miasa mba hialian'ny fiandriam-pahalemana. Zao tsy manao zao tsy miasa rozy aby, misy ny tamin'ny misy ny raha tsy tafapetraka mba hialian'ny fiandriam-pahalemana, fa la ny tena entiatsika enan'izao ny tafy ny force ampiasany fanjakana hanaovany tsindry azo lena, nefa tsy fahandriam-pahalemana etoa tsy milama. Etoa koa zao hiarahaba ny vahoaky ny Menabe, ny foko Sakalava indrindra noho ny fihemorany fanjakana, fihemorany fitondra tamin'le daty teandrozy ny ampozeva zay tsy manaraky ny fomban-draza Sakalava amin'ny fipoliany kabeso ny mpanjaka toera.
fanaova vidéo etoa ny mikasika nio fimpolia ny kabeson'ny mpanjaka Pierre io toera io en tout cas ny mikasikasika ny tantara ny mpanjaka toera ny hemitsy ny fanjakana amizao ary votery tsy maintsy nanenky an'le fomba-fomban-draza tokony hatao amin'ny fimpoliany ny kabeson'ny mpanjaka toera io araky ny fomba sakalava araky ny tradition sakalava ny hemitsy io fihemorany io d'exemple raiky na exemple faharoe ny exemple voalohany ny tsy nampiliran-drozy amponja any colonel Fanampera ny antony de ny pression baka amitsika vahoaky ny fatahoran'ny fitondra ny ho fihetsiky ny vahoaky laha ohatsy ka zao karazana fomba fanaondrozy zao ro atao toy koa ny exploitation politique ho nataondrozy na ny récupération politique ho nataondrozy amin'ny fimpolian'ny kabeso ny mpanjaka toera ny ho nataondrozy ny récupération ny réparation zay tokony ho azo ny foky sakalava amin'ny anarany vahoaky malagasy anohony zao fimpolian'ny kabeso ny mpanjaka Pierre mpanjaka toera zao azafady ny teo volany amizay de zao tsika vahoaky laha ohatsy ka tsika vahoaky ro tsy mampise tonga say fa le tahotsy amitsika miresaky zao le tahotsy de any amin'ny fitondra io fitondra tia manitsakitsaky io any le tahotsy amitsika miresaky zao fa tsika vahoaky ro tokony tonga say amizay fipetsaky ny tahotsy zay kelikely sisa ny tahotsy tokony amitsika toa fa tsy bevata ny tahotsy hagadra ny tahotsy intimidation ny tahotsy famonoa sy ny sisa ny tahotsy pression fa kelikely sisa ny lanja ny tahotsy amitsika toa fa ny tahotsy abiaby amitsika miresaky zao de any amin'ny fitondra anisany manaprofo an'izay tahotsy mipetraky any amin'ny fitondra zay de maro ireo olo mamonjy anay mikaiky anay manao an'izao hoe engahonareo fédéralisme toy fa ndao tsika hitolona fa ka miresaky fédéralisme io fitakiatsika io fédéralisme io koa anisany raha mampatahotsy any fitondra androany fa tsy hanao justification sasy aho hoe mampatahotsy any Tananarivo tsy vahoaky ny Tananarivo mihitsy no olana etoa fa le mpitondra malheureusement reo mpitondra reo olo baka Tananarivo ny akamaroany reto mpitondra reto koa mbo marionnetiny olo baka Tananarivo avao koa azonareo sao tiako volany amy raha zay ka ny tahotsy henany zao tsy tokony ho amitsika toy fa tsika tokony hiray hina tsika tokony ho tonga say tsika tokony hanao an'izao hoe tsy tokony halengy sasy tsika ny olobe tsika io nampilirindrozy amponja naboakindrozy miaraka amin'ny menace na sursis zany hoe vo mihetsiky eo ndraiky io ampiliriny amin'ny prison amizay zay matoa fa avy amizay ny fitondra de fa avy amin'ny limitiny henany zao na amireo force reo maro no miresaka aminay manao an'izao raha toy fa tsy vita sasy fa entsaky zahay reo force reo ka aoka tsika vahoaky tsy hana alahelo be loatsy amireo force reo satria reo force reo koa fa tsy afa fa tsy mahavita an'izao fiaina zao ny vady aman-janaky ndrozy koa anisany mijaly am'izao raha misy eo zao ny mahamaramilandreo mahamaramilandreo amle ino ty amle devise hoe manompo tandraza hoany tandraza efa tsy voaaro fa tsy misy an'izay sasy amitsika henany zao manahaka an'izay koa ny olo miasa ao amin'ny tribunal miasa ao amin'ny fitaria lalàna amin'ny fampihara lalàna fa tsy mahavita sasy koa fa mianky amitsika vahoaky tsika vahoaky henany zao ro mila mihetsiky tsika vahoaky henany zao ro mila mitolona tsy manengy sasy an'le fampitahora ataon'ny fitondraha firy moa bala ny force zao la ohatsy ka itifira an'le vahoaky malagasy eran'ny Madagasikara tsy ampy aoka tsika tsy hatahotsy eto koa zao manao hafatsy kelikely ho an'ireo zay matetiky manao kritika amin'ny Facebook hoe ia koa amin'ny Facebook atao avao fanaova video avao blabla amin'ny video atao avao fa tsy mizotso sur le terrain mirotsaky sur le terrain hitolona ka zao ny hafatsy apetrako aminareo nareo fa sur le terrain any ary nareo tsy tia blabla donc contraire na raha ataoko zao mihitsy la ohatsy ka zay ro somary anokafatsika débat kelikely nareo fa sur le terrain
Ka ino linisanareo? Ino linisanareo? Hilotsahanareo? Ino andanianareo fotoa anaovanareo commentaire amiko hoe ah bla bla am Facebook sy ny tany, or nareo sur le terrain tsy militra. Misy antony. Misy antony. Io antony tsy afanareo militra sur le terrain io no anaovanay Facebook aloha jusqu'eto. No anaovanay vidéo aloha jusqu'eto. Io antony io. Satria nareo hirotsaky sur le terrain, maro ny vahoaky mandinona anareo sy tonga say. Hirotsaky sur le terrain nareo, maro ny vahoaky mandinona anareo matahotry. Hirotsaky sur le terrain nareo, maro ny vahoaky mandinona anareo tsy mahazo ny tena votoatony le combat. Fa eo nareo mandany fotoa avao hanao critique hoe ah manina tsy mizoto sur le terrain fa blabla sur Facebook avao. Endeo soa. Endeo soa. Kataitsy fa ho avy io. Azo tonga defa mivolanao etoa orgey am fotoa zay. Orgey am fotoa zay. Satria au lieu de manosiky an'izao sensibilisation ataonay zao, critique ro ataonao. Endeo soa ho avy io. Ho avy io. Ka ny hafatsiko farany hamaranako amin'ny vidéo ty satria tsy tiako hatao lava le vidéo, de manao an'izao hoe ampoliko isanandro. Tsy tsika ro malemy. Fa tsy rozy, azafady, tsy rozy ro matanjaka. Fa tsika ro mandohaliky. Tsy rozy ro mahery. Fa tsika ro milaly. Ka aoka tsika tsy hatahotsy sasy. Aoka tsika human. Raha toy fa kely sisa. Aoka tsika human. Fa io fitondra io tsy tafatanjaka ela eo satria maro ny tsinjazo lena hataonjozy. Ary zaho tsy matahotsy amin'ny fomba fisainan'ny malagasy, fa ny malagasy amin'ny maha malagasy azy de tsy manaiky ho tindritindria. Tsy misy afatsy federalisme no vahaolana ho antsika malagasy iabiaby na faritany bakaia na faritany bakaia. Zay ny solution misy henan'izao. Ary manamarina hoe zay ny solution misy henan'izao, maro fantaony maro zay no nisia ny solution hafa fa tsy nandaitsy. Federalisme avao, état fédéral avao ro tokony hialiantsika. Zarazarao amin'ny nama, zarazarao amin'ny longo, io hevitsy ny federalisme io. Kam manatsika ahiahy amin'ny fimetezan'ny federalisme io amin'ny raha tokony hampandroso antanitsika io, tokony hampandroso ny faritsika io, tokony hampandroso ny fiainatsika andavanandro. Ka zay koa ro androany, ka halino Tulia Maeva tsy maintsy mitsanga ary tsy maintsy voalohany.